rivo nomenjanahary androany dia hitondra amintsika ny loha hevitra hoe andao anangana fifandraisana maharitra tokatrano firifiry no rava-sipotika kehitriny ary firifiry ny tokatrano maratra hoy indrindra ny tribune madagascar.com hoe tamin'ny lahatsoratra izay navoaka ny tamin'ny 3 avril 2008 mba herin'ny zato isam-bolana no mikarakara taratasy fisaraha-panambadiana eo anivon'ny tribonaly eny Anosy. L'Express.fr ohatra amin'ny alalan'ny vondrona IFOP izay mpanao fanadihadiana dia nilaza fa nitombo be ny tahan'ny fisaraha-panambadiana tamin'ny tany andalam-pandrosoana tao anatin'ny fihibohana. Eo indrindra no ilazana amintsika ory zareo sinoa hoe natao hoe crise ozy izy dia midika hoe opportunité, izany hoe rehefa ao anatin'izany crise izany indrindra dia io indrindra ny lalana ahafahana hivoahana amin'izany olana izany. Indro ary paikady vitsivitsy no entina amintsika androany ahafahantsika manangana fifandraisana maharitra. Olona mpilalao Amerikanina Denzel Washington hoy izy hoe put God first in everything you do. Ataovy lohalarana amin'ny fiainanao izy Andriamanitra satria tamin'izany rehetra izany dia natsiaro fa Andriamanitra mihitsy no mitaridalana, Andriamanitra mihitsy no miaro ary Andriamanitra mihitsy no manintsy anahy amin'izay lalana alehako. Teboka faharoa dia izao hoe aoka ny olona rehetra alady miaino ary aoka ho malay miteny. Matetika dia mieritreritra ny olona fa rehefa miaino ny olona ray izay mety mitantara mety hoe zavatra navesatra tamin'ny vena mety hoe fifaliana dia mieritreritra izy fa very fotoana fotsiny. Ka ao ny sasany sady milalao finday ohatra mety hoe sady matoritory izy eo am-pianonana izany zavatra izany. Mety tsy voatery mitovy foana nefa na hoe manaika ny foana ilay zavatra resahan'ny olona ianao fa natao hoe miaino dia miaino amin'ny sofina anankiroa, miaino amin'ny maso ary miaino amin'ny fo sy ny saina. Atsapan'ilay olona anankiray hoe tena noenona nge za zany e, tena malandanja nge za zany e, tafampita tsara ve zany hevitra tiako lazaina izany. Tahaka ny hoe ohatry ny ahoantsika raha miresaka ohatra amin'ny filoham-pirenena ohatra, ohatry ny ahoana ny fipetrahantsika ao anatin'izany. Teboka manaraka dia izao hoe mifamihina. Ndraiky amin'ny 20 janoary ohatra dia natokana ho andro maneran-tany nataon'ilay révérend américain anankiray hoe Kevin Jabornet ho andro maneran-tany ny fifamihinana satria ireo mpanao siansa dia nilaza fa ao anatin'ny fifamihinana ozy izy dia izany miteraka indray ilay hormone na riskena na anatin'ny ati-dohantsika any ilay atao hoe ocytocine izay ilay riskena mampisy indray ny fifamatorana. Zary tsy hita tsony izany eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo ampivady ankehitriny fampirisihana indray ankehitriny mba hifamihantsika ao anatin'izany. Teboka farany dia izao hoe block time. Manoloana ny rotorotom-piainana andavanandrotsika dia tsy manana fotoana tsonytsika ho an'ny ankohonantsika any ka tsy misy fotoana tsony iarahantsika amin'ny vadintsika ohatra. Mandeha mba manokana fotoana anankiray mandehanana makany amin'ny restaurant iarahana amin'ny sakafo na iarahana amin'ny zanantsika mba iarahana mifaly amin'izy ireo. Andeha amorona fotoantsika. Izany rehetra izany dia mba hisy indray ny fifanakekezana akaiky ao amin'ny ankohonana. Hoy Donald Trump hoe amiko ny olona mahomby dia tsy ny olona manam-bola makarena fa ny manana ankohonana mahomby. Mbola misy fanantenana ho an'ny ankohonana ankehitriny ary ny ankohonana mahomby izany ny ankohonana mahvokatra afaka antoka fampivoarana ny firenena. Sotra tompoko.